Miarabantsika taranaka zanaky ny FJKM tranovato faravohitra manontolo mahatratra ty anio alady fa 9 septambra 2024 ity anatanterahantsika indray eto anivon'ny fiangonana ny fetin'ny taranaka na ny alahadin'ny taranaka. Ary dia maniry koa raha maniry mirary koa raha mirary ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ho antsika taranaka manontolo. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ry havana malala mahatratra indray ty maraim-baovao alahady fa 9 volana septambra 2024 ity. Mandia volana vaovao isika mibantsina aloha hevitra vaovao indray manao hoe miasa amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ary ho antsika fitandremana tranovato faravohitra manokana ity alahady ity dia natokana ho alahadin'ny taranaka. Ary dia raha antsika mientana amin'ny lohahevitra manao hoe taranaka mino sy miasa ho an'ny Tompo. Salamo faefatra amby roapolo ny andininy voalohany hatramin'ny fahaenina amin'ny anaran'ny Tompo. An Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy, fa izy nanorina azy tambonin'ny ranomasina, tambonin'ny rano nampitoerany azy. Iza no hiakatra ny tendrombohitry Jehova, ary iza no hitoetra amin'ny fitoerany masina, izay madio tanana sy mahitsy fo, izay tsy manandratra ny fanahiny ho amin'ny lainga na mianina hamitaka. Andray fitahina avy amin'ny Jehova izy, ary fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny famonjena azy. Izany ny taranaka mitady azy, izay mitady ny tavanao dia Jakoba. Amen. Amin'ity aladin'ny taranaka anio ity dia nisy olo-tena avy amin'ny taranaka isanisany no andray anjara amin'ny fanompom-pivavahana. Ao zany ny vavaka, ao ny hamaky ny soratra masina, zany no atao dia ny anehoana hatrany fa mivelatra ao amin'ny taranaka rehetra izao alahadin'ny taranaka izao. Misaotra ny amin'izao fotoana lehibe izao dia ny fetin'ny taranaka izany eto faravohitra. Ianao no mbola hanato izao anay mianakavy, ianao no mbola nanome tombonandro ihany koa. Ankehitriny raha hamaky hiaino ny teninao zahay, mangataka ny fanahinao masina, hitaridalana anay. Lazao amin'ny Zerubabela, zanaky Sealtiel, gouverneur-ny Joda, sy amin'ny Josoa, zanaky Jozadaky, mpisorona be, ary amin'ny sisa amin'ny vahoaka hoe iza ny mbola sisa aminareo izay nahita ity trano ity tamin'ny voninahiny taloha. Fa izao ny lazain'i Jehova, tompo maro, indray makakoa, raha afaka kelikely dia ampiroroko ny lanitra sy ny tany, ary ny ranomasina sy ny tany maina, ary ampiroroko koa ny firenena rehetra, ka ho avy izay irian'ny firenena rehetra. O Jehova tompo maro, ary eto amin'ity fitoerany ity no hanomezako fiadanana. O Jehova tompony maro. Ny tanin'ny lehilahy manan-karena anankiray nahavokatra be, ary izy nihevitra tao am-pony hoe ahoana no ataoko fa tsy manana fitoerana amoriko ny vokatro aho. Ary hoy izy, izao no ataoko, andravany trano fitehirizako aho, ka anao izay lehibebe kokoa, ary ao no amoriko ny variko rehetra sy ny fananako. Izay ilaza amin'ny fanahiko hoe aho. Diadao, anioalo no alaina aminao fanahinao, ka ho an'izy izay zavatra noharinao, toy izany izay miararenao an-tena niany, nefa tsy mba manan-karena amin'Andriamanitra. Araka ny fahasoavan'Andriamanitra nomenay, tahaka ny fanaon'ny mpitamarika mahay no nanaovako ny fanorenana, ary ny hafa mandrafitra eo amboniny.
nefa aoka ny olona rehetra hitandrina izay arafy ny eo amboniny fa tsy misy mahay manao fanorenana hafa afa-tsy izay natao dia Jesosy Kristy. Ary raha misy mandrafitra volamena na volafotsy, raha ho levo miasa rafo ny asan'ny olona dia ho faty antoka izy, fa ny tenany kosa dia ho vonjena, nefa tony avy eo amin'ny afo ihany izy. Amen. Ray masina manamasinana ihany fangarina ny torin'ny tenin'Andriamanitra nio hitondra ny vatsim-panahy fampaherezana ho an'ny taranaka manontolo dia mbola zanaky ny fiangonana raha teo ihany koa ny mpitandrina Rary Jason Hery, ary dia fifaliana ho antsika ny mandray izany hafatry ny tenin'Andriamanitra entin'ny mpanompony izany. Ry havana, taranaka mino sy miasa ho an'ny tompo. Andriamanitra dia mahatoky amin'ny fanekena natao. Andriamanitra dia manatrika ny olona. Andriamanitra manome fiadanana. Tena iveriko hoe zava-dehibe ary marina loatra ny lazan'ny fiangonana zao. Taranaka mino sy miasa ho an'ny tompo. Mino aloha vao miasa, fa ny olona mino efa tonga nofo ao aminy ilay fanekena nataon'i Jehovah Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra sika fa tsy taranaka fotsotra fotsiny. Mino sy miasa amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Inona moa natao hoe taranaka? Raha fomba fisainana ranofo dia mazava ho azy ny valiny fa natao hoe taranaka dia ireo nateraka ireo razana teto amin'ity fiangonana ity. Ka izay rehetra mitony tena fa ho taranaka ara-pilazantsara dia izay araka voalaza ao amin'ny Romanina 5:9 manao hoe tsy nateraky ny nofo ny zanak'Andriamanitra fa izay nateraky ny teny fikasana no isaina ho taranaka. Ny hamaranana izao aladin'ny taranaka izao kosa ry havana malala dia ny fanasana ny mpandray ny fanasan'ny tompo hiara iombon-databatra amin'ny Kristy. Ary dia mirahasoa antsika taranaka rehetra ho tratry ny aladin'ny taranaka amin'ny taona ho avy indray hiaina mandrakariva eo ambany fahasoavan'Andriamanitra. Mirahasoa manao velomantsika amin'ny anaran'ny tompo. Fuku kazuni
hiasa izahay tompo, hiasa ho voninahitro Andriamanitra rainay, anao zava-dehibe ny fitoriana filazantsara ary indrindra hanome vahana ny fifanampiana amin'izay samy zanakao, fa tsy hanao asa ho amin'ny tombontsoa ny tenanay manokana. Ankinina fenao am-pelantananao ary ny ho avy rehetra andeha amin'ny fifankatiavana ny ireo taranaka ireo, ka tsy aro mandrakariva fa ianao Andriamanitra no tena rainay, tianay, mikolokolo anay ary mitantana anay. Andriamanitry ny fiadanana anie, amasina anareo samotanteraka, ka ao karovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raitsika izay efa tiatsika ka nanome atsika ny fampiononana mandrakizay, izany ampionona ny fonareo, hampahery anareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra, ho azy ny voninahitra ho aminareo ny fiadanana. Amen.